araka ny hevitrao amin'ny teny frantsay sa amin'ny teny malagasy ny tokony hoenti mampianatra vana ny mpianatra amin'ny lesona izay ataony izany akory tsy midika hoe tsy mianatra ny teny vahiny tena tsy maintsy mianatra ny teny vahiny isika na teny frantsay io na teny anglisy na fiteny pirenena hafa fa ireo zavatra ireo dia entina manampy sy entina manabe ireo zanatsika mba hahay afeny teny hafa satria izay tokoa le hoe andrianiko ny teniko ny any hafa koa feheziko allo ny frantsay ihany ny fampianarana araka ny eritreritra dia teny gasy teny frantsay teny français sady ampianarana ny teny gasy ny ampianarana ny teny frantsay araka ny eritreritra aloha dia teny frantsay ny fampianarana ny amin'ny ambaratonga faharoa tokony atao amin'ny teny gasy satria zany tsika malagasy atsika dia alohan dia teny gasy mba azahoan'ilay ankizy tsara azy ny ankizy ataontsika hoe lazay to de vao 4 ans ataontsika hoe ohatra zay dia efa lancé amin'izay ohatra teny frantsay anglais zay nena aloha dia manaraka le teknôlôjia zany mety aminay ilaina teny français ilaina teny malagasy ro français satria français zagny tsara koa zagny mbô tegna mahay français dolo olo jiaby izy zagny ilaigna aby jiaby teny gasy ilaigna dia teny français ilaigna satria antegna moa gasy dia mila hoe mahay teny gasy satria atsika mbola tsy mahay teny gasy dia mila mahay teny gasy ary atsika koa moa indraindray mivahiny mila mahay teny vahiny ia ilaigna aby jiaby mety aby na teny gasy na teny français teny gasy dia mbola be tsy mahay teny gasy ilay mpianatra ilay manoratra tsy mahay fa ilay miteny mahay inona ny zava-dehibe manao tsy anjera-maimby ve sa mahazo tsara ny lesona ny tena tsara aloha dia ny mahazo ny lesona zava-dehibe satria entina miaina andavanandro ilay fianarana mahazo ny lesona mety mahazo ny lesona tsy maintsy hoe mahazo zany ianao fa tsy azo atao le manao tsenjery fotsiny ohatra manao akandrina fotsiny le ankizy mahazo an'le lesona satria zany mba afaka ampiarina amin'ny fiainana mahazo tanteraka ny leso satria le lesoko zany tsy avy taminah fa avy amin'ny mpanolotra dia za mandray dia za sira fa raha torony anahy ary amiany za tsy hamono anahy fa melogno za ary za tsy mahay fa avy aminanjy ny fahaizana tsara mahazo tsara ny lesona mahazo lesona azavian'ilay mpampianatra zany le lesona tonga dia mahazo izy toy zay le magnano tsy anjery velogna amina kahier amina dia ilaiko raha ohatra hoe za ilaiko hoe azoko mihitsy le izy fa tsy ataoko parquet tsy hoe haiko parquet fotsiny aloha ny mahazo ny fampianarana lesona apetraka ny mpampianatra toujours araka ny hevitrao dia tokony hisafidy sahady ve ny mpianatra ny isay ampianarana tokony ataony dia mbola klasy fahasivy na 3e zany fa maninona ilainaka le fahaizana zany mbo misy eritreretina iasana sy mavita asanao manaraka sy tsy mavita mety raha toka fantany tsara hoe 3e mifidin'izay satria mba tsy andisy fanantenana ananjy am'le matière safidianiny satria raha fantany filière safidiny dia tsy sahirana izy magnaraka raha mitenako dia ilaina satria matoa za fa niakatra kilasy ambonimbony dikany mba fa manana ny tanjona namanao ary manana fifaniriko oui d'accord tsara ny ankizy efa mihevitra ny tokony ataony sahady kanefa tokony tsy mbola hoe sasa dia efa hoe safidy ny zavatra ataony fa mihevitra fotsiny fa tsara hoe mandalo kilasy seconde première terminale aloha no fampianarana général ihany dia mandalo lycée aloha zay vao misafidy ampianarana ataony afaka misafidy izy satria zay heritreriny ihany tokony hisafidy tokony mbola hisonotronitra bebe kokoa noho izay ny 3e dia tokony hisafidy ny fianarana ataony ny ankizy